tetsy bahoaka napatsiara efa volana vitsivitsy lasy zay ny tsy mahara-dalàna ny tokony anaovana zao mpifidianana zao. Anisan'ny lehibe ny teneninay tamin'izany io lisy mpifidianana io. Tamin'izay fotoan'izay dia ny vahoaka tsotra misy eo amin'ny 300 mpifidy malagasy miverezinjoa. Amin'izao fotoan'izao rehefa nanamarika sy nijery ary namantatra an'izay ireo kandida ireo dia natsapa fa amin'izy ireo mihitsy misy ny tsy voasoratra ao anaty lisy mpifidianana. Zavatra faran'izay hafahafa eto ambonin'ny tany zany. Misy ny tompona andraikitra androm-panjakana mpandray an'ireny kandidatura na olona milatsaka ho fidiny ireny. Mova tsy nafantatra ry zareo tamin'izany fotoan'izany fa tsy voasoratra ao anaty lisy io kandida io. Ateoriana vao miseho zany zavatra zany. Santionany fotsiny zay fa tsy mijanona eo amin'ny lisy mpifidianana fa hatrany amin'ny bureau-pokotany io dia misy olana be dia be ao. Raha tsy teny afa-tsy zay indray zay ny androany fa maro be ny zavatra mbola azo lazay. Santionany fotsiny ny toetrandro. Fatatsika tsara fa tamin'ny alatsinainy teo fanokafana ofisialy ny fampelezan-kevitra nefa dia fa nataon'Andriamanitra satatra sady ho fatatsika fa latsaka ao anaty fotoam-pahavaratra tokoa tsika manao an'ity fifidianana ity. Tsotra ny teninay mba hahafana mandamina ny firenena dia misy tompona andraikitra napetraky ny lalàna io. Io lalam-panorenana io, zay lalam-panorenana tamin'ny andro ny tetezamina